Rehefa manao vidéo ianao dia aiza ny tsaratsara kokoa hanaovana publication YouTube ve sa Facebook dia ezahako valiana androany zay atao anatin'ity vidéo ty. Miarabanao tonga soa eto amin'ny vidéo mania natenaina no anarako. Eto iresaka mahakasika ny vidéo sy ny marketing satria resy lahatra fa ireo compétences ireo ny ilaina raha ohatra ka hoe mitady visibilité sy mitady client ianao. Raha liana amin'izany ianao dia ataovy reto zavatra reto. Voalohany indrindra manaova abonnement dia activeo ny cloche notification amin'izay ianao maharaka ny vidéo rehetrarehetra avoakako. Faharoa manaraka an'izay manana cadeau jereo ao amin'ny description dia cliquez le lien hoe comment à créer des vidéos qui vendent sans dépenser une fortune. Guide nataoko izy io mba ahafahanao manomboka manao vidéo sady fa indrindra mametraka ny stratégie de vidéo marketing ao amin'ny secteur anao. Mety mametraka fanontaniana tokoa mantsy ianao hoe aiza no tsara ipubliena vidéo. Ny amaliko an'izay dia ça dépend. Misy tranga roa reto. Tranga voalohany raha ohatra ka efa manana site web ianao. Raha efa manana site web ianao dia tsy tsara ho anao ny stratégie de création de contenu fa plutôt stratégie de curation de contenu fa tsy dia izay loatra no sujet an'ity vidéo ty fa ho traitena amin'ny manarak'izay. Tranga faharoa, raha ohatra ka mbola tsy manana site web ianao, ohatrana amin'izao fotoana izao hoe amin'izao fotoana hoe anaovako vidéo zao dia ahoana ny atao. Ny amaliko azy dia mbola hoe ça dépend. Ça dépend hoe inona no zavatra ilainao. Zany hoe mila vue aingana ve ianao, mila engagement rapide, max de commentaires sy max de partage. Sy hoe eto Madagasikara. Raha zay ny ilainao dia Facebook no tsara anaovanao publication ny vidéo anao. Raha ohatra kosa hoe tianao hipotra amin'ny résultat ny recherche Google ny vidéo anao sady hoe hitondra client foana na dia efa roa taona taoriana publication ary dia aleo any amin'ny YouTube no anaovana ny publication anao satria YouTube dia moteur de recherche. Dia ozy ianao hoe ok natenaina azoko tsara zay fa ny antiko sady hoe mahazo riatra na hoe portée aingana le izy no miparitaka no mitondra client anao foana na dépendant des années après. Donc ahoana ny ataoko, ahoana ny géreko an'ireo plateforme roa ireo. Roa ny safidy anananao voalohany indrindra samy manao publication natif ianao na sur FB na sur YouTube, zany hoe les vidéos intégrales no postenao sur Facebook sur YouTube. Zay mihitsy zao ny ataoko. Ny hitako hoe inconvénient le izy fotsiny dia samy indépendant, zany hoe tsisy ifandraisany ny trafic sy ny audience an'ireo plateforme roa ireo. Ny faharoa ndray kosa dia hoe ity misy stratégie hitako ataon'ny olona ny ivelany izay mbola tsy nampiariko na hoe nandramako fa hitako hoe mety ho an'ny zareo. Zany hoe postena sur YouTube les vidéos intégrales dia manao vidéo teaser maromaro publiena sur Facebook dia le teaser le séquence kely important tena hoe anitina olona hijery an'le contenu intégral sur YouTube dia asina lien makany amin'le vidéo intégrale ao amin'le teaser ao amin'ny Facebook. Mitombo indray amin'io no sady mitomby aingana ny trafic anao sur Facebook no mametraka an'ilay stratégie à long terme sur YouTube ianao. Ny tsy azo atao fotsiny dia hoe alaina le lien direct avy any amin'ny YouTube dia tonga dia iny no apetraka ao amin'ny Facebook. Tonga dia mihena be ny riatra na portée an'ilay publication anao satria concurrent YouTube sy Facebook satria YouTube dia any Google. Dia raha nanampy anao ty vidéo ty dia asivy réaction dia partageo dia amin'ny vidéo manaraka indray tsika miona fa mandrapatonga an'izay soyez visible, soyez mémorable.